Roa taona mahery izao no nananganana ny EPP manara-penitra ao amin'ny commune Ambatolampy Mahafotsy, Fokontany, Ambodifasina. Saingy mbola tsy misy WC, tsy misy tamboho, ary tsy misy afa-tsy ny efitranom-pampianarana miisa roa no fodotra-avitrasa ao amin'ity sekoly ity, raha ny fidinana ifotony natao teny an-toerana androany. Manoloana io, rehefa ara-pivelomana avokoa ny ankamaroan'ireo ray aman-dreny izay mampananjanaka ao amin'ity sekoly ity, nanamafy ankilany ny fikambanana tsy miankina iray, fa ilaina ny fanatsarana sy fanavoazana ny fodotra-avitrasa, indrindra ihany koa ny anampiana ireo mpianatra amin'ny alalan'ny fampitaovana ny ankizy. Raha ny hita aloha rehefa nidina tety fotony averiko teo ihany nidina tety fotony zay dia nahita hoe misy tsy fahatomombanana ao anatin'ilay izy. Dia izay akory tsy hoe inona na inona akory fa nahita an'izay tsy fahatomombanana izay dia mezaka manao izay anjara birikiny. Ary izay moa ny afatry ny filompanorona ny association Tsorso hoe jereo akaiky ireo ankizy kely tsy manan-kalofana, ireo ray aman-dreny ny mpianatra izay sahirana. Dia inona koa no antony nanaovana an'ilay toeram-pivoahana hanatsarana anazy dia ny hoe mba ahafahan'ny zazakely zany mianatra ao anatin'ireo mpianana madio satria mamofona sady maloto ilay tanàna, tsy misy mifehy ihany koa, tsisy mifefy zany ilay tanàna. Dia hitantsika zany dia ny tanjon'ilay association zany dia mba hanatsara an'izay zavatra anankiray zay. Tsy lavitry ny renivohitra ity sekoly manara-penitra ao amin'ny commune Ambatolampy Mahafotsy ity, saingy izao iaraha-malala izao ny kalitao sy ny fenitra no dradradraindray ny mpitondra tamin'izany fotoana izany. Mampametram-panontaniana ny mpanara-baovao araka izany ny hoe mety anahoana kosa ny any amin'ny tontolo ambanivohitra raha toa ka tahaka izao ny fodotra-avitrasa misy eto an-drenivohitra. Ny fanindran-dalana amin'izany, nisy androany ny fampitaovana nomen'ity fikambanana tsy miankina ity ho an'ireo mpianatra izay hiatrika fanadina-mpanjakana. Isy ihany koa ny fandraisana tanana ny fanamboarana ny fodotra-avitrasa ho entina manatsara izay tontolo ny fampianarana ao amin'ity commune ity izay.